tanjona lehibe iombonan'ny ministerany angovo sy akoranafo amin'ny rafitra misy maneran-tany mpanetsika ny fiarovana ny tontolo iainana ny fampiroboroboana ny fametrahana famokarana angovo madio ny rodorody tety Imeritsiatosika tamin'ny fambolen-kazo notarin'ny filoham-pirenena ny ministra ny mpiara-miasa sy rantsamangaiky ny ministerany angovo sy ny akoranafo nametraka diantanana tamin'ny alalan'ny hazo novolena hanamaitso ny tanàna vaovao Tanamasoandro toerana ho isany hisitraka famatsiana herinaratra angovo madio avy amin'ny herin'ny masoandro hiainga avy ao Ambohimiandra Imeritsiatosika Arivon'ny Mamo tanjona am'le resaka fametrahana parc solaire voalohany indrindra aloha mba hoe angovo madio satria zany tsy zavatra tsy miteraka pollution satria solaire le izy faharoa mampiena betsaka am'le maha hybridation azy ny filana aratsolika ho an'ny jirama zava-dehibe zany satria raha mipetraka ireo 47 parc solaire reo dia mahatratratra any amin'ny 18 millions de litres no gasoil économisé dia eritrereto amin'izany fantarareo ny vidin'ny gasoil amin'izao fotoana izao. Fanamarihana ny fanombohan'ny taom-pambolen-kazo ho an'ny taona 2024 ny teto Imeritsiatosika fa ny mpiasa sy ny rantsamangaiky ny mpiara-miombonantoka eo anivon'ny ministerany angovo sy ny akoranafo manerana ny Madagasikara dia efa nahazo toromarika hanao izay tratra amin'ny fambolen-kazo manerana ny faritra 320 sy amin'ny toerana ifandrombonana tahaka ny teto Imeritsiatosika anaovana fambolen-kazo.